Miarahaba tompoko kilasy tompoko vavy toy izao indray no mety tonontaona mandritry ny 3 volana ho avy na antsointsika amin'ny teny frantsay hoe prévision saisonnière. Manahoana ny mety toetoetrandro mandritry ny 3 volana ho avy raha miresaka tandrotsakorana sy ny resaka maripana. Anaty lohataontsika izany hoe afaka tenena koa hoe vanim-potoana manasara taona miala amin'ny ririnina miditra any amin'ny fahavaratra. Hojerentsika amin'ny ankapobeny mpamaritra toetrandro maneran-tany. Izany hoe ny resaka hafanan'ny ranomasina manodidina ny fehi-tany no hamaritantsika an'izay fa mpamaritra ny toetrandro izay. Hojerentsika aloha ny ranomasimbe Pasifika. Raha ny sary hitantsika amin'ny loko manga aty amin'ny ilany atsinanana dia efa manomboka mangatsika kokoa raha oharina aty amin'ny ilany andrefana. Raha ny ranomasimbe Indiana kosa dia manodidina izany hoe aty amin'ny ilany andrefana sy atsinanana dia efa somary mitovitovy izay hafanan'ny tany ranomasina izay manodidina ny fehi-tany. Hosehitran'izay hojerentsika hoe manahoana ny maripana, manahoana ny toe-tandrotsakorana mandritra ny 3 volana ho avy sy ny volana Septambra. Hojerentsika aloha ny volana Septambra, Oktobra, Novambra amin'ny resaka maripana. Ny aty amin'ny faritra avaratry ny nosy dia na faritra Sofia, ny faritra pejy, ny aty atsimo andrefana ary ny faritra Androya dia manodidina na hiakatra kokoa no tokony ho izy ny tany maripana. Sisan'izay ny loko mena hitantsika manerana ny nosy dia afana kokoa ny tany maripana raha mihoatra ny tokony ho izy. Izay ny telo volana. Ny volana Septambra izay tsahantsika izao kosa dia saika afana kokoa manerana ny nosy, afa-tsy any amin'ny faritra avaratry ny nosy ahitantsika ny Diana, ny faritra Sofia, ny faritra Boeny ary ny faritra Pejy. Ny tany rotsakorana indray mandritra ny 3 volana ho avy. Izany hoe ny fitambaran'ny rotsakorana mandritry ny volana Septambra, ny volana Oktobra ary ny volana Novambra. Maina kokoa saika manerana nosy, afa-tsy any amin'ny faritra avaratra atsinana nosy aty amin'ny atsimon'ny Sava ary ny faritra Nalanjorofo. Ny aty amin'ny faritra atsimo andrefana kosa izao loko volotsokola hitantsika izao dia tena maina be mihoatra ny tokony ho izy ny tandrotsakorana. Hojerentsika ny volana Septambra. Raha izao hitantsika izao amin'ny ankapobeny dia maina kokoa manerana ny nosy, afa-tsy aty amin'ny faritra atsimon'ny Sava ahitana ny faritra avaratry Nalanjorofo. Izay ny momba ny resaka tandrotsakorana sy ny resaka maripana. Toy izay sy toy izay koa ny resaka tonontaona mandritry ny 3 volana ho avy. Dia misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka anay hatrany farany dia manasa anareo hatrany koa manaraka anay tsy tapaka ao amin'ny pejy Facebook Météo Madagascar ary ny roy site web météomadagascar.mg dia amin'ny manaraka indray veloma tompoko.